Alleloia. Miarapa-tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia antsika hiaraka hitsangana dia hiaraka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'ity fotoanandroany izay omeny antsika ity indray. Azandrato ny tanantsika dia azandrato ny fisaoranao an'Andriamanitra. Ray masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka anao be dia be izay ny amin'ny izao fotoanandroany izao indray Jesosy. Sokafanay ho anao ny fonay, mankasitraka ny amin'ny fitantananao ny olonao tsirairay avy androany, mpanomponao sy ny mpiara-manompo rehetra, ny mpiara-mivavaka rehetra Jesosy androany. Isaoranay be dia be ny anaranao Tompo ny amin'ny fiarovanao teny an-dalana, fiarovanao ny tsirairay avy, misaotra ny amin'ny fitaomanao fa ny masinao tonga eto amin'ny fanatrehanao indray izay androany dia aterinay ho anao voninahitra ny amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonao androany. Misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra izay efa vohomanao any tsirairay avy androany, ny amin'ny valim-bavaka, ny amin'ny famatsiana, ny amin'ny fahatsarana rehetra Jesosy dia isaoranay be dia be anao izany. Mankasitraka Tompo. Alleloia. Amen. Ndao antsika hiaraka mamaky ny salamo. Salamo faraky amin'ny sivifolo vakitsika manontolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny mitoetra amin'ny fierena izay aniavy indrindra dia monina eo ambanin'ny aloko ny tsotoa. Izao ilazan'i Jehovah hoe fialofako sy batery fiarovanao ahy izy ary Andriamanitra izay itikiko. Fa izy no hanafaka anao amin'ny fandrika mpihaza sy ny arety mandoza. Ny volon'elany no hanaronany anao ary eo ambanin'ny elany no hialofanao. Ho ampinga kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Tsy atahotra ny orooro no ny alina ianao, na ny zana-tsipika manidina no ny andro, na ny arety mandringana mandeha maizina, na ny fandriganana mandripaka amin'ny mitatao vovonana. Na dia isa arivo aza lava eo anilanao sy iray alina eo ankavananao dia tsy hatra aminao izany. Hijery maso fotsiny ianao ka ho hitanao ny hamalinany ratsy fanahy. Satria hoy ianao, Jehovah ianao no ariko, sady nataonao fonenanao ny avy indrindra, dia tsy hisy loza anjoanao na aretina nakaiky ny lahinao, fa izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao eny amin'izay rehetra alehanao. Eny an-tanany no hitondran'ireo anao, fandrao tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ny liona masika sy ny vipera ho diavinao, ny liona tanora sy ny mena rana ho hitsahinao. Satria izao ny raketa amin'ny fitiavany dia monjy azy aho, anandratra azy ho amin'ny avy indrindra aho, satria mahalala ny anarako izy. Hiantso ahy izy dia hamaly azy aho. Ho eo aminy aho raha ory izy, hamonjy sy hanome voninahitra azy aho. Ho fikisako fa ela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Amen. Amen amintsika rehetrarehetra ny izany. Dao mbola hiaraka hivavaka indray aritsika. Jesosy ndreto izay miankohaka eto anatrehanao, mitondra momba anay rehetra, mitondra amin'ny fonay, mitondra ny tenanay manontolo fananay ao ka tena ho tafiombona aminao androany. Eny tsy izay fanay masonao, tena hifankahita, jona aminao androany, hitsangatsangana ao am-ponao lalina. Mankasitraka Jesosy. Alleloia. Misaotra Jesosy ndreto izay anandratra ny anaranao. Asandratra ny tananay, anambaranay fa ianao ilay mpanjaka amin'ny fonay.
maratry ny tanako anao Jesosy anao le mpanjaka
inona no avaliko an'izay inona no avaliko ani Jehova satria many zavatra nataony satria many zavatra nataony inona no avaliko ani Jehova satria many zavatra nataony tsika fiangonana nda hiaraka nandratra feotsika raisy fisaorako jesosy no tsika androany ilaza fa tena Andriamanitra ny ilayntsika amin'ity fotoan'ity indray androany ny teniny dia milaza hoe izao tsy andahoanao na afoyanao akory indro ao ombanao mandrapatonga ny fataperany zao tontolo zao raha miray amiko ianareo izy izy dia mahay manao ny zavatra rehetrarehetra fa raha tafasaraka amin'ny kosany dia tsy mahay manao ny zavatra rehetrarehetra no tsika nandratra ny tanantsika androany ilaza fa Andriamanitra milanao zahay isan'andro zahay milanao tompo isan'ora zahay milanao Jesosy isan-minitra zahay milanao Jesosy isan-tsekondy zahay milanao Jesosy ianao ny fanantenanay tompo malala fa tsara loatra eo amin'ny fiainanay no tompo androany zay dia mbola milazany zany foana fa milanao foana zay raisoanao ny fankasitrahana sy ny famezam-boninahitra ilay Andriamanitra tompotompo no tsika ny honetahitantsika eo anatrehan'Andriamanitra androany arivo iary ilazitsika isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-tsekonda tompo milanao isan'andro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-tsekonda tompo milanao ny fonisako ny fanahiko maniry mafy anao tsisy toerana takaloko ny eo anilanao eo akaikinao ihany eo akaikinao ihany tompo no matsaray hitoetrao tsy ananaya dao tsika ilaza isan'andro a Jesosy eo milanao lazao zany isan'andro tompo milanao isan'ora lazao mitsy isa-minitra Jesosy isa-tsekonda Jesosy lazao ihany isan'andro isan'ore isa-minitra isa-tsekonda dia lazao mitsy ny fonisako ny fanahiko maniry mafy anao sisy toerana takaloko fa eo anilanao ihany Jesosy
Jesosy eo milanao zahay lazao hoe tsy isan'andro Jesosy eo milanao isan'ora isa-minitra Jesosy isa-sekondra sandatontanao lazao fonisaiko ny fanahy fonisaiko ny fanahiko maniry mafiana tsisy toerana takako e eo anilanao ihany Jesosy eo akaikinao ihany Jesosy eo no mahatsara itoetatsanana ihany tsy anana itoetatsanana ihany itoetsa tsy ana itoetatsanana ihany itoetsa tsy ana dolazatsika amin'ny fotsika manontolo isan'andro atompo milanao lazao isan'ora isa-minitra Jesosy io milanao zay Jesosy fanamasinao milanao zay fanamasina isan'andro isan'ora isa-minitra isa-sekondra tompo milanao amen amen zany hoe Jesosy ianao ny faneliny mandrak'izay Jesosy androan'izay Jesosy dia tiana avao ny fanoloran-tenana indray Jesosy ianao milaza fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba hamantarana ireo ny sitrapon'Andriamanitra raza manao ny fanaony zao tontolo zao tompo androan'izay dia atolotra indray ny tenanay ho fanatitra velona masina ankasitrahany ao anatrehanao androan'izay dia ilaza Jesosy fa zay tsy verin-dalana zany Jesosy zay anompo anao mandrak'izay Jesosy matiantoko izay Jesosy raha misaraka aminao raha miala amin'ny fanomponanao indridradridra Jesosy androany avaozana indray zany androany aty anatin'ny fony manontolo aty Jesosy fa milanao tanteraka izay ianao no nanovanay tsalonay ny fiainanay lasa Jesosy atao anatin'ny fotaky ny fahotana ianao ny adiny atao anatin'ny tena hoe lavaka Jesosy nanangana anay ianao tompo nanolotra ny ianao to amin'ny azy fijaliana ianao famonjenanay tsiraray avy misaotrany amin'ny fitiavana misaotrany amin'ny famindraponao mandrak'izay Jesosy lazanay zany androany Jesosy fa ianao nanovanay Jesosy dolazatsika hoe tena niova tena niova lazao sidra afaka nafana nahita fifaliana zay Jesosy fiadanana fahasoavana halleluia fampahitana fity da mbola lazatsika anao tena niova sitrana afaka nafana nahita fifaliana fiadanana halleluia fahasoavana fampahitana fity lazao mitsy tonga ihany fotoana Jesosy androany zany tonga ihany fotoana androany voaova Jesosy voaova efa ela nandrasako ty fotoana drasako ty fotoana tsy avelako andany dao nandratrantanatsika dia lazao zaho tsy vendalana zaho tsy vendalana mandrak'izay fanatrianao nanova lazao mitsy zaho tsy vendalana mandrak'izay tohitohy fanatri
itrosako voavela tsisy fahatorana na fatahorana Jesosy any nilasako rehetrarehetra efa nifafanao nilasako voafafa tonga ihany fotoana Jesosy androazany tonga ihany androany nanova voahova tanana mafy an Jesosy atao fa mafy ny teaka ao atsika mafy halleluja atao fa mafy halleluja halleluja atao sy tsika tia tanana mafy ho an'ny tompo a tiako ho fantatro aloha fa tsika tsy mananantony eto an-tany hiazonana ny fotsika tsy ho androso any amin'ny mandrakizay ninninona raison antony manokana ampijanona tsika tsy androso eto amin'ity tany ity mbola tsy teraka akory le izy no efa nanapa-kevitsika fa hiaraka amin'i Jesosy ahy mandrakizay asio tea-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Alléluia nous zany sa tsy alléluia amen zany sa tsy amen alléluia ao fofany milanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra misotranao manokana Jesosy ny amin'ny antony amin'ity takarivo ity indray tonga eto handray ny teny fahamarinanao mba tonga ny teninao ho aina ho andray ho aim-panahy ho ahy ampijoro Andriamanitra amantatra isan'andro ny sitraponao tsy tonga eto andro any arivo ametraka anao ho Andriamanitra anatanteraka ny sitrapoko ampinoana fa tonga eto andro any arivo ho mpanompo mangetaeta lalina ho apoko anao ny sitraponao fantatro mantsy Jesosy fa ny zavatra rehetra dia hiara-iasa soa rehefa tanteraka ny fiombonako aminao ka tonga ho isan'ny olona tianao aho tsy natao hiasa saina ny amin'ny fanoherana tsy natao hiasa saina ny amin'ny zavatra hitany masoko mandalo vetivety tsy tonga eto an-tany aho Jesosy hitady voninahitra na hitady laza na hitady ninninona momba ny tenako fa tonga ampiakohaka ny momba manontolo ampandresy ny sitraponao mandrakizay ninninona tombam-bidy ahatanteraka an'izany dia hoe faiko atsafidy fa fandalovana eto an-tany manao rery ny voninahitra mandrakizay mitenena tompo
fa miaino ny mpanomponao. Amen. Azo tia tanana mafy ho tompo ho an'izay resy lahatra fa zanak'Andriamanitra tonga eto mba sy horakoraka mafy ho an'ny mpanjaka sy tompony tompo. Alleluia. Firy amintsika mbola vonona sy mangetaeta miandroso hatramin'ny farany atsangana eto. Aza hidiny ny tanana iny raha tsy mitia tanana mafy ho an'i Jesosy. Mahazo ho toerana tompoko. Alleluia. Misy toetra teraka ao anatintsika zay tsy vokatry ny etaetantsika fotsiny fa mitanga ho azy rehefa feno ny fepetra mahiray antsika amin'Andriamanitra. Rehefa tonga iray amin'Andriamanitra sy akaiky an'Andriamanitra ary ao aminy. Rehefa tonga iray amin'Andriamanitra sy akaiky an'Andriamanitra ary ao aminy. Mila fantatsika tsara fa rehefa tarafin'ny hazavana ny lamba fotsy dia vao maika hita mipentina miafina rehetra hatramin'izay na kely tsy hitany maso azy. Arakaraky ny anatonany ony mazava misehon'le pentina tokony hoe tia misy zavatra tokony ho sasana. Atsangana an-tanan'izay mihitsy hoe zany mihitsy ny marina. Misy zavatra tsy hitanao ohatr' izao fa rehefa manakaiky hazavana dia miariary le zavatra tsy hitany masonao jerena na pentina faran'izay kely azy. Ohatra izany koa tsika arakaraky ny anakekezantsika an'Andriamanitra manomboka ahitantsika ny fisitsika eo anatrehany ho bitika sy kely mihoatra noho ny fotoana vao nanomboantsika anompo azy. Mila midio tsika raha mandroso anantona an'Andriamanitra isan'andro. Arakaraky ny iombonantsika aminy sy mahatonga antsika ho akaiky azy ary iray aminy dia manomboka mestrikta Andriamanitra. Ohatrany hoe tsy hoe sarotiny izy fa manomboka aseony tsikelikely ao anaty fiombonana sy firaisana aminy ny fampitampiainana ahatonga anao ho faty bebe kokoa eo amin'ny nofo, isehoany fahavelomany ao anatinao. Hoantsika mpanompon'Andriamanitra efa mety ny aina sy ny sitraka ny atao hoe herin'ny fanatrehany, mahalala an'Andriamanitra tsara, efa nanandrana ny herin'ny fiainana ho avy nahita amin'ny fanehoam-pamantarana sy fahagagana avy amin'Andriamanitra, nandray ireo karazana révélation-pahamarinana avy aminy. Dia tiako tsapanao fa tena tombontsoa sy fitahin'Andriamanitra zany. Saingy ny zavatra takiny zany kosa mila fitandremana fatratra satria isika dia adinon'Andriamanitra mifanaraka amin'ny teny sy fahamarinana voaraintsika avy aminy. Zariavana teteny aminareo fa indraindray ny fitoriteny-pahamarinana sy fijoroana amin'ny fahamarinana ahitanao problème eo. Satria za zao hiteny aminareo, nareo zao tonga eto miainao an'ity teny ity, rehefa torina le fahamarinana nefa tsy mifanaraka an'izay ny zavatra iainanao dia io tenim-pahamarinana zaraina aminao io tsy voarainao fa lasa fanafitohinana ho anao. Na ianao zany tafitohina rehefa rava amin'ny fivoriana, na ianao miova fosy tena mibebaka rehefa rava amin'ny fivoriana. Miankina amin'ny fanokafanao amin'ny fonao le izy ho an'Andriamanitra. Satria ny teny faran'izay sarotra indrindra ny manaraka azy dia ny teny manombo nofo sy ny filanao eo amin'ny hazo fijaliana, araka ilay lazainy Paoly hoe efa nanombo nofoko sy ny filako teo amin'ny hazo fijaliana aho izy izy niaraka tamin'i Kristy. Zay vao nanomboka reko sy tsapako fa tsy hitako tsony ny fahavelomako fa Kristy ny velona ato amiko. Mba azonareo veroka ve fa zanak'Israely tena mpiodina
tany anefitra. Mpiodina ny zanak'Israely. Manohatra ny Moïse foana rehefa misy filany tsy tanteraka eny an-dalana. Fa za teteny aminao fa namindrahan'Andriamanitra fony zanak'Israely nampiodina azy. Fa nahavariana Mosesy ndray mandeha zay tokony teny tamin'ny vatolampy izy hoe oky ianao ry vatolampy amoaka rano. Dia nikapoka vatolampy izy. Erreur ndray mandeha, fa adosoana ndray mandeha no nataon'ny Mosesy. Fa tonga dia nitsahatra ny ministerany. Ary Andriamanitra nilaza fa tsy nanome voninahitra ianao teo anatrehan'ny Israely oloko. Jereo ny Nomery ao boky Nomery, mora riavana zany atao hoe ho tonga pitarika na voatendrin'Andriamanitra ho amin'ny fanompony zany, fa sarotra ny mijoro hiazona fanekena iombona amin'Andriamanitra mba hatateraka zay zavatra ilan'Andriamanitra anao amin'ny fotoana rehetra. Zay no mahatonga an Jesosy miteny hoe mila miambina mandrakarivo isika. Ao amin'ny Nomery toko 29:9, alao ny tena ka vorianao sy Arona rahalahinao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy eo masony, dia ampiboboka ny rano izy, ary ampivoaka rano ho amin'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotronao ny fiangonana sy ny biby fiompy. Dia nalain'ny Mosesy ny tena arak'izay nandidiny azy, dia nyvoriany Mosesy sy Arona teo anoloan'ny vatolampy ny fiangonana, ka dia izy mianoro mpiodina, moa amin'ity vatolampy ity va no ampivoanay rano anareo. Zareo tsara le direktiva mitenena amin'ny vatolampy, alao ny tena fa tsy ampiasaina, fa tenenina le vatolampy, tena tsy kapohana vatolampy, fa tena azonina, fa ny vava no misokatra amin'ny teny amin'ny vatolampy. Dia zao ny zavatra nitranga. Nalay le izy, nivoriany zanak'Israely, teo anoloan'ny zanak'Israely nalay ny tena, dia ary Mosesy dia nananga ny tanany amin'ny 120 ka nikapoka ny vatolampy roa tamin'ny tena, dia miboboka be dia be ny rano, ka misotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona hoe satria tsy nino ahy ianareo, anamasina eo imasony zanak'Israely, dia tsy hitondro zao fiangonana zao any amin'ny tany zay nomeko azy ianareo. Ity ny rano Meriba zay nilany zanak'Israely ady tamin'ny Jehovah, ka nisehon'i Jehovah masina tamin'ny nataony taminy. Mba harao kely an'io zavatra io nahoana? Satria ho an'izay nandray be dia takiana zavatra be dia be. Rehefa nanomboka nanambara zava-miafina amintsika Andriamanitra momba azy, ary nanomboka nitombo fahalalana ny aminy sika, dia eto Andriamanitra tsy hoe tsy voninahitra Andriamanitra le rano miboiboiky, fa ny rano miboiboiky avy amin'ny tena nampiasain'ny Mosesy sy mifanaraka tamin'ny baiko zay nandidian'Andriamanitra azy. Dia voninahitra Andriamanitra nanamarinan'Andriamanitra Mosesy tsy tanteraka fa noho ny faneke-pifidianana azy. Atsangano hoe ny tanan'izay mandeha. Zany hoe endrika maneho voninahitr'Andriamanitra ho an'ny Israely zay nino an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Mosesy. Fa misy dingany voninahitra ambony kokoa eo imason'Andriamanitra noho ny fisehoan'ny voninahitra ho an'ny Israely amin'ny fanehom-pamantarana tamin'ny fikapohana ny vatolampy andorano. Nioraka ny zanak'Israely hoe eo Andriamanitra, fa Andriamanitra tezitra tamin'le nampiasaina nalala n'le baiko hoe teneny le vatolampy fahazakapohana. Dinga ny voninahitra ambony kokoa mihoatra noho ny voninahitra isehoany ny asan'Andriamanitra. Dia toy mpanahy mpakatoa zay lazain'Andriamanitra. Ry havana, ambony sarobidy lavitra mihoatra noho ny fisehoany herin'Andriamanitra sy ny voninahiny ety ivelany.
ny kalitao anaty toe-po manaiky iaino tsara an'Andriamanitra, tsy ankatoza ilazaina. Eny ilay izy. Raha ianao mahalala ny sitrapon'Andriamanitra isan'andro, tonga eo aminao ny teny nefa tsy hisy fiantraikany ao anatinao. Mba ino iny ity fahamarinana ity e? Azony Satana ataony mampiasa anao amin'izay karazana toe-po nangejana efa 30 taona, na mandre tenim-pahamarinana arivo fosina azy ianao mienjera mizera tia naisotra andreo andrarezina toetra sakana tsy mampahazo aina an'Andriamanitra, akasitraka anao eo amin'ny dia mpandalovanao eto an-tany mba hahafahany maneho ny voninahiny amin'ny fisianao akato azy. Nandray tsika misy fahazaran-dratsy, nandray tsika misy fomba fijery diso. Mafantatrareo ny nararaka ny Saoly, te hiaino ny feo amin'ny vahoaka amin'ny fihetsem-po, dia te hisongadina eo amin'ny mason'ny vahoaka miara-mavesatra aminy amin'ny voninahitry ny tany mahampanjaka azy. Dia adino ny tenin'Andriamanitra izay nampitondrain'Andriamanitra ny Samuela mpanompiny ho azy. Aza mbola manao fanatitra ninninona aloha fa miandrasa ny Samuel. Tsy nahandry. Dia ireo izay niarany komy taminy sy namporizika azy hoe tsara kokoa mihoatra noho ny hafa izy. Nahatonga ny fanjakana Israely, fitondrany tao amin'izay fanjakana nanendren'Andriamanitra azy hitsahatra, satria hozy izy ny ten'Andriamanitra nanao adaladala izy. Jereo any ity teny ity. Azonao veriko aveo hoe niseho any ilay vokatra, nitobaka le rano, fa tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra teo amin'ny toe-pony Mosesy. Dia jereo fa voalaza fa tsy nanome voninahitra n'Andriamanitra izy, dia zay tsy napiditra azy ny tany Kanana, ary tsy vitany hoe tsy niditra ny tany Kanana izy, fa nitsahatra trao koa ny ministerany. Marina fa voninahitr'Andriamanitra teo amin'ny Israely rehefa nandoro rano ny vatolampy, satria nanome izay nilain'ny olona tamin'ny alalan'ny fampiasany any Mosesy Andriamanitra. Saingy mihoatra lavitra eo amason'Andriamanitra ny voninahiny amin'ny alalan'ny fanekeny Mosesy anatanteraka an'izay baiko ny lazain'Andriamanitra taminy. Rehefa pakatoso manaraka tsara izay lazaintsika, dia zay no atao hoe miaina ao amin'ilay dingan'ny voninahitra mampahazo aina n'Andriamanitra miaraka amintsika. Zany hoe tsy azo faritana tamin'ilay vokatra hitan'ny Mosesy mihitsiny, le fakasitrahan'Andriamanitra azy tao am-pony rehefa naniraka ny Mosesy Andriamanitra anao ny asany. Raha dika ny fampiasan'Andriamanitra Mosesy dia ho voninahitr'Andriamanitra ho an'ny Israely. Fa ny fankatoavan'ny Mosesy an'Andriamanitra kosa dia ho voninahitr'Andriamanitra ahasoan'ny Mosesy sy ny fanompony. Zareo indray ene mbola voatsindry mafy ao anatin'io tantara io ny hoe toe-panahy aloha vao zava-panahy. Zareo ny masonao akaikinao dia tenena izy, toe-panahy aloha vao zava-panahy. Aza mikatsaka zava-panahy hoe raha tsy mety aloha ny toe-panahy. Mba tsangano aloha ny tanan'izay olona tena hoe resy lahatra ianao ny amin'izany teny zany, fa zany mihitsy ny fahamarin'Andriamanitra dia mitiafa mafy ho an'ny tompo ary. Rehefa tsy ampy communion na union amin'Andriamanitra ny olona anankiray, dia ampifaliany zava-panahy fotsiny eny izy, ohatrany hoe mety aminy rehefa ampiasain'Andriamanitra izy. Fa ny olona iray amin'Andriamanitra dia ampifalian'Andriamanitra ao amin'ny toe-panahy izy. Ny olona uni amin'Andriamanitra dia manapahatsapa-pifaliana ao anaty miaraka amin'Andriamanitra. Tena renao mihitsy fa le fifaliana ao anatinao dia vokatra avy amin'ny fahatsarany firaisanao ianao iray amin'Andriamanitra. Zay ny Davida mpanjaka.
Ianao rehefa nanazatra an'Andriamanitra hoe Tompo, za iombona aminao. Ny iray aminao ny faniriako. Dia jereo ny Davida ao amin'ny tantara voalohany 2:22 meny Satana saina izy anisan'ny Israely. Fa mitsotra aminao any ny vokatra ilay izy ao amin'ny 5:7 ka hatramin'ny 2:20 manaraka ao. Nandringana ny Israely Andriamanitra. Naringan'Andriamanitra ny vahoakany rehefa fanapaka-hevitra diso sy nierana tamin'Andriamanitra. Fa tolotsaina avy amin'ny devoly ny fanapaka-hevitra ny raisiny. Tsy resaka hoe fitsangatsangana be na tena ataontsika hoe nanodina ny volan'Israely izy na nanao zavatra erreur tena hoe ngeza tokony hikapohana azy. Tsy izay ny zavatra nataony. Fa ny zavatra nataon'i Davida nanisany Israely 1, 2, 3, 4. Fa maninona zavatra ohatrany tsotra eo mason'ny olona tsotra tsy kapohan'Andriamanitra azy. Lasa ny kapohan'Andriamanitra ny firenen'i Davida noho ny fahadisoana nataony mba hahatongavany Davida saina hoe tsy nety ny zavatra nataony satria efa tonga lavitra ny avony union nananan'i Davida tamin'Andriamanitra. Ny olona raha eto amin'ny menjera mekarapika eto ohatra, tsisy zany fa mba fanoarana. Tsy be ny dégâts farany amin'ny 10e étage ny menjera sy midaraboka sady potika ny mandravan'izay mitaty ao ambany koa. Mitatra ny dégâts satria ny dingana sy avo ny fahatakarana ary fahalalana nananao ny amin'Andriamanitra no hijerevan'Andriamanitra sy hanadinan'Andriamanitra anao. Za tena hitantsika ndao tena hiaina n'le teniny rentsika. Tena hitranao hoe manana fantiny tena kely hoe ara-panavy ny décision raisinao. Tena fanan'Andriamanitra ve mampiasa ao anatinao amina karazana fanapaka-hevitra raisinao sy mianime anao mandrakandroany. Sa mbola kristianina ranofo ianao. Ny kristianina ranofo ane raha tsy lavitra noho ny gentilisa ranofo e. Satria raha nanendry sy nampiasa anao Andriamanitra dia iankina ny fiainam-panahiny maro koa ny fisianao sy ny fijoroanao. Noho izany ny olona matoa miaino le fahatsarana izay torianao dia mijery taratra izy aloha ny fisian'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fijoroana mampanompon'Andriamanitra anao. Atsangano ny tanàna izay mandeha. Eno ty famarinany ty. Nisy fotoana nametra-panontaniana fa maninona ary Jodasy anisan'ny apôstôly 12 ny fidian'Andriamanitra niaraka taminy arekaiky. Jereo fa anisan'ny olona natsoiny Jesosy hoe sakaiza izy. Sakaiza amin'ny fiantsoany Jesosy azy. Mateo mbola tsy nataony Jesosy hoe sakaiza. Fa Jodasy nataony hoe sakaiza. Ary ohatra ianao zao ohatra mba te hampitsika anao kely te handro tsaramaso tena matsiro. Aza vodena no andrahoana azy fa sakaiza patsany. Zany hoe zany sakaiza zany dia akaiky manome tsiro ny fiainanao ny fisiny eo akaikinao. Nefa mahavariana fa Maria Magdalena janga ny ovafondray no nanam-pitiavana mihoatra sy ny considéré an Jesosy mihoatra noho ny apôstôly sakaiza zay miaiso manatrika ny fivoriany isan'andro. Fa inona ny impactan'le parole tao amin'ny Jodasy? Mora voasarika izy na ny ao amin'ny sinagoga amin'ny fariseo sy ny sadoseo ny teny zay tia no tenenina tadidio. Fa rehefa hiditra tsehatra Jesosy ny anakana anao tsy handroso any amin'ny destination ilan'Andriamanitra anao dia manomboka miaino feo an'olona sy feo hafa mihoatra noho ny feo an'Andriamanitra ianao. Mingavy ianao aza midina eo amin'ny nofo. Fataro ny zavatra rehetra. Misaina tsara aloha vao manapa-kevitra. Fa ny fanapaka-hevitra ho androany isy impacta ngeza be amin'ny fijoroanao rahabitso.
matetika no mijoro eto maneho an'izao vavolombelona zao mifanerasera amina karazan'olona be dehibe ary nisy mpanompon'Andriamanitra tam'izany dia ara-manompo amintsika avy any izy dia niteny hoe paster Adolphe fa za tena zaraka tena tsy araka aminao mihitsy jaune nataonao tinina nataonao arinina nataonao dia zany ianatra an'izao tena gaga hoe tena nataoko ve zany Andriamanitra fa teny bebaka fa le zavatra teneny tsisy nataoko za mahafantatra ny zavatra ataoko tsisy nataoko na ray ara tsy ao am-poko dia avy any izy tonga dia hitanareo raha ohatra ianao ka nahita taureau hitanareo le taureau anoty reny za efa mampalahelo kely ty dia mbola tetavy notrongisina dia mijery ohatr'izao satria tsy zavatra azo resaka avy any ivelany be dia be zany no tonga ao anatiny ary le izy tena nitompo vavolombelona fa tsisy marina na ray ara ary le izy vesatry ny nofo no entiny eo anatrehako dia tena nitsotra taminy tsisy azoko zany rahalao fa zao hoe tsy manino aho fa afaka miteny zavatra kely anankiray fotsiny am'se eno izy izy teneno ary dia ozy afiriny se niarana nompontsika se fa 10 taona nandritry ny 10 taona niarana nompontsika se mbola nisy teny avy ato ambavako veo reniny sofiny se dia natonga ny se akala olona anka ary le olona ho afirinareo nyresaka 15 minutes dia 15 minutes dia ohatran'izao ny atadamina ny se mafy le devoly raha vao motiva raha vao misy zavatra ompony olona mavesatra na kely oatra niny aza na présugement tsy marina azy neny anatin'ny fonao ka lasa iny notra ny essence tiany devoly ampiretana nefa mivokatry ny fionanao sy le olona 10 minitra tonga dia fahakalana tsy sainao akory le décision hoe inona ny mahatonga inona ary hitondra niza ho aiza ao ambadika le izy dia fantatrareo amin'izay no mahatsara ny fanairako anao iombona amin'Andriamanitra mba hatonga ny sofinao isivana amin'ny zavatra hiditra ao anatinao ndao zavatra tsy hampandroso anao sy apety ny fiainam-panahinao le izy vita ny devoly 10 taona izy nandray teny fiainana foana niarak'izay 10 minitra ny mahafany devoly an'le izy raha mbola misy motivation tsy maty ao anatiny ka voazony nofo izy ao ambadiky ny vesatra izay tia ny devoly amin'le nalalana azy tandremo fa zay no nanafoezan'Andriamanitra fotoana rehefa mba ny fidian'Andriamanitra ihany dia mitoera tsara ao anatin'ny antso izay niantson'Andriamanitra anao Jesosy ny teny hoe afoezina ny andro koropak'Andriamanitra satria raha tsy afoezina ny andro na ny olom-boafity aza dia hivily lalana sy ho voafitaka satria isy pression eto ambonin'ny tany ampivily lalana ny fifantohanao tsy ho ao amin'i Jesosy Kristy fa mianganongano mba viantitra entinao anamelohana ny hafa isongadinanao hoe ianao no mety sy tanteraka indrindra ary tsara indrindra raha eto ianao tsy andre ny fahatsarako zany mandrakizay fa nondrolona anankiray tanteraka sady mendrika izy ny tsara indrindra izy ny mendrika indrindra Jesosy no anarany tsy manana compte rendu na amin'iza na amin'iza anadiovana ny tenako na anatsarana ny tenako fa ozy izy Paoly zay raha mimpanota zany lohany fa ny ovainy rehefa niona taminy dia manomboka androany mialatsiny fa nininona zavatra miseho rehetra efa ny safidy aho hoe zaho tsy verindala mandrakizay doridori fanatrehanao nanova zaho tsy verindala mandrakizay doridori fanatrehanao nanova firy amintsika no mahatsapa fanovainy fanatrehan'Andriamanitra ny fiainany asio tentanina mafy ho an'i Jesosy misy zavatra ne
hitarafa ny olona anao tsy nitovizanao tamin'ny taona lasa tsony. Ianao tsy mahita ve fa mandroso ianao io. Za mampirisika anao mandrosoa amin'ny tsaratsara kokoa hatrany ary mety azo tarihan'ny fanahy masina fa eo na mipapakatra ihany nefa rahantsika. Aza manaiky ho vesara ny zavatra iainanao hita maso zany. Miankavy ianao. Ty tany ty mandalo. Fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay. Halleluja. Halleluja sa tsy halleluja. Miditsika mandiny tena miombona tsara ny Jesosy Kristy isan'andro. Mora kely ny amin'ny ligne de voly lalana anao rehefa tsy mahafiorina ny fijoroanao tanteraka ao amin'ny ara-panahy. Militsika tonga ny amin'ny dingana anankiray nanantsika fahatsapana hoe iray amin'Andriamanitra. Tandremo motivation diso. Fa ny fahadisoan'ilay motivation na kely fotsiny aza ao anatinao dia mety hirika ahafahan'ny Satana mila lalana anao amin'ny tontolo ara-panahy diso koa. Koa Jesosy tandremo fa naparany ihany na ny olo voafidy azy dia ho voafitaka. Matthieu 24, 22 à 24. Ary hitanareo ve fa ny olona ane zay mamila lalana fampianarana amin'izao ny faran'izao mety mpanompon'Andriamanitra tena tao amin'ny Jesosy daholo tany aloha. Fa tafiditry ny motivation diso dia manjary mampianatra diso ny olona. Tafiditra amina resaka magia, manao toetrana mpamosavy. Raha vao mialaala eo anao dia hosoniko. Fa na tsy izy ny ao anatiny. Tsy tokony hisy fanerena amin'izay safidy tian'ny olona andehanana eny amin'ny pilipitra. Teny no mitondra ny olona fa tsy pastera. Tsy maredy aika ao an'Andriamanitra. Mety mafy be zany zavatra teneniko zao. Fa zany no fahamarinana. Tandremo ny fahitana mamitaka. Mandrity ny ataontsika hoe 10 taona ianao na 15 taona mandray teny mpahamarinana. Misy tafiotra mandalo ao anatin'ny ray volana fotsiny izan'Andriamanitra ny toe-ponao. Dia vetivety kely dia faritanao amin'ny mamona vola ny résultat. Ary tsika zany ohatrany tsy mandroso satria nahoana niena ny rakitra. Zany hoe fampianarana meny Jesosy mba menonareo teny manafaka. Any amin'ny teny manafaka misy 10 minitra ny tsiny dia hoe niena mifanatitra. Dia ohatrany hoe tsy mandroso ny fikambanana rehefa miena mifanatitra. Ny fiainan'ny fanatitra tsy hamaritana ny fandrosoan'ny fiangonana. Ngatsika hitady mega church. Tsy mega church no tadiavintsika fa fiangonana akaran'i Jesosy Kristy. Fijoroana no mitondra an'io fa tsy nombre. Ary jereo rehefa hanao ataky Andriamanitra. Tany amin'ny zanak'Israely nanangana ny Josafata izy. Josafata nieritreritra hoe ohatry ny vitsika ny atake azy. Fosy izy Andriamanitra ataoko ohatry ny olona anankiray no amelezanao azy rehetra. Zany mahatonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny David rehefa nomeny devoly saina anisy. Satria Andriamanitra rehefa hiasy tsy miankina amin'ny nombre fa miankina amin'ny fijoroana. Dia izy Andriamanitra tamin'ny Josafata alohan'ny andehanana manafiky eo ampisotroana rano no alalana hoe hiavaka zay tena ho ampiasaiko sy ny tsy ho ampiasaiko. Ka eto tany tsy toerana maritana ao anaty fisaina iainona vavan'olona skatsy fa iainona ny Saint-Esprit amin'izay hitondran'Andriamanitra tsy marety aika ao an'Andriamanitra. Enoy, tsy tikanao ho voafitaka izao tontolo izao. Fa io Jesosy ny teny. Arakaraky ny androsotsika, za tena te hanaitra anao, mety hisy révélation mbola tsy renao mihitsy amin'ny manaraka. Fa io révélation io ao anatin'le siva na ampiorenan'Andriamanitra anao ho isan'ny akariny amin'izay. Satria izy nilaza mibosese hiditra eo amin'ny vavahady ianareo fa vitsy ny horaisina. Ny promesse farany alohan'ny ampakarana. Tsy roto be tompoko lasy tompoko vavy fa vitsy.
nitsa nandarana fa tafitohana amin'ny fahamarinana sy ny tenim-pahamarinana. Fa vitsy ny resy lahatra eny an-dalana anova fosy anova fiainana anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Jesosy le hiverina no ny teny hoe miorena tsara aza miova, miorena tsara aza miova. Alleluia. Rehefa tena iray sy miombona amin'Andriamanitra tsara sika dia jereo fa mitombo amin'ny fanetretena. Jerenareo anie manomboka hatrany amin'ny hoe Galatian'ny Paoly. Ane jerentsika dia miteny Paoly hoe amin'ny Galatiana toko voalohany eo izy miteny hoe zaho ozy izy Paoly no apôstôlin'i Jesosy Kristy. Naso ane jerentsika Galatiana toko voalohany ny andininy voaloha ozy izy ny apôstôly Paoly. Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray izay nanangana azy tamin'ny maty. Mamindràlahy rehetra izay mampamanga ny fiangonana ty Galatia ho aminareo ane. Zany hoe ty izy mitsodrano ny olona tany mitsodrano ny Galatianina izy zany fa nilaza ny tenany izy hoe Paoly apôstôlin'i Jesosy Kristy. Io Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona, apôtra Paoly ny fiantson'ny tenany. Satria vao nantsony izy sy nantsony dia nijoro vavolombelona izy tamin'izay nitoeriny teo aloha hoe taloha mpanenjika ny apôstôly sy ny kristianina fa androany mijoro apôstôly authentique an'i Jesosy Kristy. Za raha vao mahita zavatra ohatran'io dia mahatonga saina olona tena nanenjika. Zany no mahatonga antsika mila manam-paharetana ao anaty fanenjehana. Azonareo le izy afaka tsika zao tena miaina ao anaty fifaliana ao anaty fanenjehana. Azany mahatonga an'Andriamanitra manomboka mijoro mametraka anao isan'ny olona enjehana. Raha vao tsisy fanenjehana mihitsy dia mampanontany tena hoe so dia tsy mety ary ny ataoko tsisy mpanenjika mihitsy. Fa amin'izao tena mitsotra aminao mamay le izy. Mamay le izy ary Jesosy ny teny miomany ianao fa mba tiako hita eny amin'ny endrika ao ny fifaliana ao anaty fanendrikendrehana, ny fifaliana ao anaty fitenenany ratsy, fifaliana no ny amiko sy ny filazantsarako. Fa zay rehetra tena manaiky hitoro ny filazantsara marina sy aina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehina. Tsy maintsy, fa tsy hoe tsy soaly izy hoe za tsy teo enjehina. Ary Jesosy ny teny tamiko ho avy ny fanenjehana dada fa miomana tsara atsangano entana zay mandeha. Dia zao tsika zany miomana ao anatin'le izy anana n'le toe-panahy hitarafanao am-po hoe ianao ve rehefa enjehana mizotra an'Andriamanitra sa mamaly faharatsiana ny faharatsiana hiady ho anao sa hiankina amin'Andriamanitra. Tsy marety akaman'i Jesosy. Alleluia. Dia jereo midingana nandroso Paoly zany tenany rehefa nandroso amin'ny hoe mahiray azy amin'i Jesosy. Jona mpanao batisa aza moa tena nyteny Jesosy eo amin'ny Matteo toko 21:20. Ozy izy ny tompo hoe ozy izy Jona mpanao batisa hoe ozy izy Jesosy momba ny Jona hoe amin'ny senatera-be vavy dia tsisy lehibe noho i Jona. Dia amin'ny Jona toko 7:70 miresaka mahakasika momba ny Jona mpanao batisa ny tenin'Andriamanitra. Dia zao no nataony Jona mpanao batisa hoe za tsy maintsy miaina ary izy tsy maintsy mitombo. Ary hita sotra teo amin'ny fiainan'ny Jona mpanao batisa tokoa la endrika ny fahafenoan'ny fanetretena tao aminy. Paoly ndray dia hita fa mihetsita izy
sy ny momba azy arakaraka ny nandrosoa sy nanoratany epistily. Rehefa manambara momba ny tenany izy dia mia manomboka tsy hitany maha izy azy. Kay ny fandrosoantsika ao amin'ny Kristy manakaiky azy sy iray aminy dia hita soritra amin'ny toe-panahiny miasa ao anatintsika sy mampiasa antsika amin'ny mahampanompony antsika. Dia na ny epistily izay soratany azy dia variana ianao mamaky an'izy. Galatena 2:1 milaza izy aloha fa apôstôly. Manambara ny tenany izy zany fa apôstôly. Fa rehefa mandroso indray izy ny amatotra kokoa amin'ny Korintiana 1 5:10. Korintiana 1 5:10 ny 9:7 eo akaiky eo ihany. Dia zao ndray nataony osy fa izaho dia ambany indrindra amin'ny apôstôly ka tsy mendrika atao hoe apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Eto indray izy tamin'ny voalohany izy ny tena izy apôstôly. Eto indray izy milaza fa tsy mendrika ambany indrindra hono izy amin'ny apôstôly satria efa nanenjika, zany hoe arakaraky ny androsony manomboka tsy fikirany amin'ilay titre tsony fa manomboka hitarafany tenany manoloana an'ilay fahamarinan'Andriamanitra fantany. Dia andao ny antsika eritreritra izaho ny toerana misy amin'ny Paoly nanoratra ny epistily be dia be na ny ety tena nilaza fa ambany indrindra amin'ny apôstôly satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Zany hoe ro dingana ny tondran'Andriamanitra azy teo aloha nanohatra ny fiangonan'Andriamanitra dia lasa maridefina toepo ny toerana nanefy azy anana ny fanetretena feo amin'ilay toeram-pifidianana tsy mendrika izy satria ratsy nyseho tamin'i Jesosy very izy. Dia jereo fa niova le langage. Galaty 1:1 izy milaza fa apôstôly. Eto izy miteny fa apôstôly faran'izay kely tsy mendrika indrindra satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra. Ambany indrindra izy ozy izy amin'ny apôstôly. Ka tsy mendrika atao hoe apôstôly akory satria efa nanenjika ny fiangonan'Andriamanitra hoy izy. Ary jereo fa nandroso ihany izy ary tao anaty fanenjena dia mbola nanoratra epistily tao am-ponjandray izy. Dia jereo fa ny filazany momba azy tsy apôstôly tsony fa mpifatotra amin'i Jesosy Kristy eo amin'ny boky ny Efesianina 2:7. Jereo ny le démarche hitondran'Andriamanitra azy ary noho izany za Paoly mpifatotra amin'ny Kristy Jesosy noho ny aminareo jentilisa. Zany hoe tsy nitoetra intsony izy amin'ny titre maha-apôstôly azy fa gadra ny Kristy. Fa manizo miteny hoe gadra ny Kristy, anga Kristy managadra olona. Fa teny Paoly tsy manandraharaha amin'ny Romanina ako. Fa Romanina no sambotra fa mba hivavahako an'ireo, sandoliako an'ireo satria tsy manam-pahefana hisambotra apiditra any am-ponjo ireo raha tsy Jesosy naniraka an'ireo. Satria efa hitako ny tanan'Andriamanitra tamin'ny nanagadrana Silasy tao am-ponjo fa vitan'Andriamanitra mafatorany gadra rehetra sy manokatra amin'ny varavara amin'ny fonja rehetra. Noho izany tsisy arrestation manjaka eo amin'ny fiainako zany raha tsy volonté parfaiten'Andriamanitra rery dia tsy tanteraka eo amin'ny fiainako zany. Noho izany tsy maloto foa amin'ny olona mety manohatra, tsy maloto foa amin'izay porana fa tsy idiran'ny olona zany. Manana ny Kristy ao anaty fiombonana iray amin'Andriamanitra, tsy natao aloto fona amin'izy na amin'izy fa mahalala amin'ny fitondran'Andriamanitra ary zay tiany hitangy eo amin'ny fiainako any no tanteraka na ekeny saiko na tsy ekeny saiko. Halleluja! Rehefa tonga amin'izay dingan'izay ianao dia tsy kristianina iado any tenanao tsony miarabanao fa tsy any amin'ny sekoly communion tsony nisy ianao fa miaraka amin'ny Paoly any amin'ny sekoly ny union amin'izay ianao. Satria me manomboka maty ny fametrahanao antsafidy hibaiko an'Andriamanitra ampinoana anao sitraponao fa manomboka maro toerana ny fanekenao hotariana irasafidy amin'Andriamanitra. Zany hoe ny souveraineté an'Andriamanitra amin'ny maha izy azy dia afaka anao zay tiany eo amin'ny fiainanao. Ka tsy voatery rehefa ekeny saiko dia miasa Andriamanitra fa rehefa tsy ekeny saiko dia tsy izy iny. Fosy Paoly matoa gadra misy raha ilan'ny tompo ary raha tsy nigadra izy tsy misitraka ny epistiliny ianao androany. Teneniny eo akaikinao andao androso any amin'ny union hoe azazatra miady ny adinao foana. Dia azafatra mpametraka ny sitraponao hoe teneno izy, azafatra mpametraka ny sitraponao ho sitrapon'Andriamanitra mponoana hoe
betsaka ny fiangonana tsy te henao an'izany famarinana zany. Fa ao amin'ny union misy ny atao hoe ampamoka-pahamarinana takian'Andriamanitra nanany fiangonany. Dia jereo tsisy olana mihitsy izy ho an'ny Romanina, satria mpanompon'i Jesosy Kristy izy, nirahana amonjy ny Romanina ihany koa. Vao mivoaka amin'ny fonja izy ny areten'ny maramila Romanina, dia hozy izy ao am-ponja, za Romanina nareo mahatsiarotsiaro anareo ambelany ihany za. Amen. Jerijery anareo za, hozy izy Paoly. Izy ao am-ponja indray no mampahery ny any ivelany. Fa inona loatra tsy sokajian'ny Paoly ho lapoasy na zava-dozy ny any am-ponja, satria Paoly miaina amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra ivelan'ny toerana sy circonstance. Mengavy ianao aza miketrona mijery efa misy zavatra be dia be tao anatiko. Tiako ampahafantarina anao ny fahamarinan'Andriamanitra. Halleluja. Lasa olona manaiky ny fitondran'Andriamanitra azy tanteraka teto an-tany izy, fa tsy manan'olana tamin'ny Romanina sy izay nisambotra azy tsony. Olo fahadiovampo. Tsy niteny Paoly hoe raha Andriamanitra naniraka ato am-ponja, ahita raha amin'ny Jesosy nareo le mpifata. Nga tsy tadidinareo tao amin'ny asan'ny apôstôly fa izay nisambotra le mpiandro fonja mihitsy eny no niteny inona no ataoko e. Ny Andriamanitra ne mahery. Andriamanitra mahery foana izy. Ary tsy miova mandrakizay, fa misy fotoana ny herin'Andriamanitra mitondro anao any amin'ny lalana tsy eken'ny sainao, nefa hita n'Andriamanitra fa mampety anao satria misy raha ilany anao. Tsisy faratsiana fanaperana zany eto ambonin'ny tany rehefa eo Andriamanitra. Ary raha vao iray aminy ianao ka izy no mitaridalana anao, dia tiako ho fantatrao fa victoire foana ny eo ambadiky ny fitondrany, na tsy takatry ny sainao azy. Misy zavatra tsara, misy lafiny tsara namboary ianao fa ekeo fotsiny. Tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Aza mora mitaraina sy miabandona zany. Aza kristianina fatra-pamaritra ny asan'Andriamanitra amin'ny problema atrehany zany. Hatreo teo amin'ny voninahitra Andriamanitra, sao te hijery Andriamanitra anefa sy anarina anao eo anatrehan'izay sakana sy fanoherana lalovanao, hitarafany ny ao am-ponao hoe tena mpianany tokoa ianao. Mpianatry ny tompo manko dia mahafoy ny zavatra rehetra. Tsy kene tsy nampianarin'Andriamanitra hoe entaniny ho an'ny fanjakany, fa tsika olona manompo azy ao amin'ny fanjakany amin'ny zavatra rehetra. Atao hoe amen moa eo. Jereo indray rehefa nandroso Paoly ka fen'Andriamanitra sy ray amin'i Jesosy, dia ozy indray izy eo amin'ny Timoty. Halleluja. Ao amin'ny boky ny Efesianina aloha, ao amin'ny boky ny Efesianina 7:9-9, inona kay nilazain'i Jesosy Paoly ao? Za zay kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no nomeny zao fahasoavana zao. Mety tsy hitantsony le apôstôly, fa lasa izy indray kely indrindra. Zany hoe arakaraky ny tombon'le fahasoavana no mahakely indrindra azy. Atao voatra zao, mitombo le fahasoavana hoe dia Paoly mekely. Mba fantatrareo ve ny dikan'izany hoe kely indrindra noho ny olo-masina? Ny atao hoe olo-masina dia izay nandray famonjena, zany hoe kely noho izaho zany Paoly. Ozy izy. Zany hoe arakaraky ny androsony ny mahakely azy, zany maha authentika ny mpanompon'Andriamanitra. Ny mpanompon'Andriamanitra rehefa iray amin'Andriamanitra dia tsy misitraka ny fahalebiazany fampiasan'Andriamanitra azy, fa arakaraky ny sehoan'Andriamanitra mihery sy voninahitra ary fanambarana eo amin'ny fiainany, dia mahita ny tena no tsinitsinina sy mekely izy, mekely izy, mekely izy, mandra-pahatsita azy. Fa raha ianao zany mpanompon'Andriamanitra mijanona teo amin'ny hoe apôstôly dia raha vao tsy arahabaina hoe miarabanao apôtra,
dia tsy mamaly satria tsy nantsona tamin'ny titre ifonako misy problema ny ara-pananao satria raha Paoly ny ohatra amin'ny apôstôly niala avy any amin'ny apôstôly izy dia niteny izy hoe ambany kely indrindra amin'ny apôstôly dia rehefa avy eo izy mbola laza hoe tena mbola ambany indrindra amin'ny apôstôly dia avy eo indray izy tonga dia nidina tany amin'ilay hoe tsy manefa gadra ny Kristy aho dia avy eo indray lasa indray li dia ozy izy io zany ambany indrindra amin'ny olo-masina rehetra dia ny farany nijoro vavolombelona mihoatra n'olo maha izy azy indray izy mbola izy indray ny lohan'ny mpanota hono nyvonjen'Andriamanitra zany hoe tena miforetaka ry ambany tsy hita tsony zao Paoly raha mijery zany ianao hoe eo amin'ny écran ngeza be le Paoly ngeza be iny lasa tsy hita tsony rehefa avy eo midiky fa ny fiainam-panetretena ny vokatra teny itondran'Andriamanitra ny olona ao anaty fanefena anehoana ny maha-mpanompo authentique atsika ao anaty firaisana sy fiombonana amin'Andriamanitra. Ny alalàna fa tena ny Kristy ianao dia tsy miady ho anao intsony, tsy miady ho anao, miezaka miady ho anao. Ahoana anie ilay maliko an'izay raha ianao zany eto maheno n'ity teny ity mbola le karazan'olona hoe ny fiainanao mandrakandroany ambavanao dia tia ny valino anao mivavaha ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia olo ny fanetretena, olo ny fitiavana an' Jesosy Paoly tsy midongy ajaina. Rehefa tsy tononona ny titre dia hoe tezitra fa izy mihitsy no nijoro hoe nielevina ny momba azy, ny hoe tena velona sy mitombo amin'ny Kristy isika dia hita soritra fa vaky-potsiny eo amin'ny fiainantsika ny fisehoan'ny Kristy amin'ny alalan'ny fijoroantsika, ny fisehoan'ny Kristy amin'ny alalan'ny fijoroantsika. Tenena ny fisehoan'ny Kristy amin'ny alalan'ny fijoroako. Avereny ny fisehoan'ny Kristy amin'ny alalan'ny fijoroako fa tsy ny teny izay toriako. Olo loatra zany no tadiavin'i Jesosy ao anaty firaisana. Olo loatra zany no tadiaviny. Mahazo aina mihitsy Jesosy rehefa ohatry zany zasy ianao. Raha sendra misy olona na zazakely aza miteny hoe Dadaolo fa ahoana letsy fa tsy hoe tonga dia any amin'ny ray aman-dreny firy moa numéro an'i Georgine ny ray aman-dreny i Georgine mihitsy allô mba ampianariny zanakareo anaja lehilahin'Andriamanitra. Fa maninona ny tezitra dia zao ny tianao horenesana Elisy ianao dia vao nyrabirabo ny ankizy dia aoko rembony bera no zonony dia ozy ane za Elisy anao koa ny testamenta taloha ianao ny olon'ny testamenta vaovao hoe Paoly ny tokony jerenao fa tsy Élisée. Paoly anie olom-baovao fa Élisée olona tranainy nampiasaina efa événement dépassé. Donc tsy tokony ho zany intsony zasy ianao olona malemy fanahy tia mitsodran'ny hafa mamindra fona amin'ny olona mety nankahalanao azy. Tsy possible mihitsy ianao ho tonga eo amin'ny toeran'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana hoe le fonona ny lany voanao dia mamela heloko ianao. Raha zao ianao tsy mianatra sady hoe misy zavatra manafitohina anao fa mba mianatra mangina tsy tonga any amin'ny fanaratsiana ny hafa. Tsy tatian'ny olona matoa manaratsy ny hafa tesongadina izy zay. Ny anako ane zany taloha fa zao za tsy verindala tsy verina manazay doridori fanatrehanao nanova torontany zaho ie zaho tsy verindala tsy verindala mandrakizay doridori fanatrehanao nanova. Olona manaiky hena, olona
tsy te ho hita, olona tsy mpakafy laza, olona tsy tia voninahitra fa maneho an'i Kristy. Mampahazo aina azy ao amin'Andriamanitra ny hery sy fahatsarana rehetra, ao amin'ny voninahitra, ary tsika nantsoiny hitondra azy sy aneho azy, hibanjina azy ary ampibanjina ny hafa koa ahita azy amin'ny fisitsika. Manomboka androany hariva, aza mitoetra sy mitoky fa olona nampiasain'Andriamanitra. Rehefa matio toko fafito zay no vakianao, dia marary saina mihitsy ianao no mijery hoe jeritra manao amiko tokotoko nitry ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay ny an-danitra. Maro amin'izany Jesosy ny teny anio, no avy. Izy tsy niteny hoe vitsy no avy amin'izany, maro izy izy. Mbola ao anaty lehibe sy ny maro vetsika. Zany teny zany zao toriana fa vitany devoly mitondra goma. Fafany zany rehefa avy eo dia le toetra mitoy ihany, nefa le fanao dia manondro an'io teny io. Tsy maro amin'izany teny efa namoaka dia minity tamin'ny anaranao zay, nanao asa lehibe tamin'ny anaranao zay, naminany tamin'ny anaranao zay. Nefa ozy Jesosy tsy fantatra akory ianareo na veza, iza moa nareo? Mialamiko ianareo mpanao meloka. Raha io teny lazainy Jesosy io dia mazava fa afaky ny overy sika na dia nanana fanomezam-pahasoavana be azy. Tsy fanomezam-pahasoavana be no alalan'Andriamanitra anao. Manao miracle, grand prophète, manao asa goavana, ampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba miavaka. Tsy sakana tonga tsy overy ny fananako don spirituel, ny fampiasan'Andriamanitra, ny abetsahan'ny olona ny vory ny aino ahy, na dia nahavita fiangonana lehibe sy be mpiaino aza, dia tsy sakana tsy atonga tena hoe ho any amin'ny elo zany. Efa nahita maty ny tsangako velona, efa nahita malemy ny azakazaka, nefa tena malebatra ny ambohaka, tsambatra ny ambohaka ny napahiratina ireo olona rehetra ny toriana ny teny, mety maty dia nakany an-danitra, fa le mpitoro teny rehefa tsy nena tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa nitoko tamin'ny fampiasan'Andriamanitra azy. Hoy Jesosy tsy fantany io. Tsy Paoly no niteny an'izany, na Iraody, fa Kristy. Mety tonga ny an-danitra ny olona dia mety hiteny hoe wow, za rehefa tonga wow misaotra amin'ny pasteur, za rehefa tonga dia teny ianao zany mety tsy mifankahita fa ny an-danitra vao tenao hisaotra azy. Jerena rehefa avy eo, ary ataotsy aty pasteur. Tetreto maneno ny trompetra dia anao mieritreritra hoe miakatra, nefa tsy tao anatin'ilay critère mpijona amin'ny fahamarinana manoloana an'izay teny mpahamarinana voarainao avy amin'Andriamanitra rehetra. Dia mba eritreretany laza daholo ny fiangonana, dia le pasteur sisa ny tavela ho avy amin'izay ny heso sy ny latsa sy ny fampahoriana ho ataon'ny olona aminao, satria ianao ka ipampiresaka fotsiny fa ialany tavela sisa fa ny olona rehetra lasa daholo. Tena tsy vitanao ny aina tribulation eto ambonin'ny tany amin'ny karazana fampahoriana sy heso sy latsa zany. Raha zay ianao manomana fiainana teny zao, ty fotiny tadiavin' Jesosy fa tsy ty vavy ty. Jereo masony akaikinao, tena sura ve ianao ty famarinana ty hoe? Fa ianao io dia karazan'olona anankiray mandefitra ny amin'ny tsy rariny, ny amin'ny tsy fahamarinana no fiatreretana ny amin'Andriamanitra. Efa any ve tsika zao hoe? Problema, raha vao ianao manana rariny kely dia te hiseho anatin'ny fanamarina tena foana hoe ianao ny tsara indrindra. Fa inona kay ny tadiavintsika eto tany? Zona kasitrahana. Fa kasitrahan'Andriamanitra amboariny fo. Aza tonga dia sorena vao maheno teny ratsy. Mandana misaotra an'Andriamanitra aloha. Saotra tompony amin'ny zavatra rehetra izay ren'ny sofiko. Raha misy tokony antsiana dia tia amboary. Satria ny diako tsy ady entereto ambony tany dia voto fo be amin'ny zavatra be dia be izay mety eritreretin'ny olona fa mahasoa eto amin'ity tany fandalovany ity. Eto Jesosy ianao mahalala ny eo am-poko. Teneno ohatr'izany misy Andriamanitra fa za te ho isan'ny olona
iseho ny herinao sy ny fahatsaranao amin'ny fananako fo manitry tena tahaka anao. Halleluja. Halleluja. Mino aho fa tsy hatra aminao zany, ary mino aho fa ho fantatry Jesosy ianao rehefa hiverina izy. Amen. Mila velona ao amin'ny teny zaraintsika mialohan'ny itenenantsika hoe nareo ry fiangonana manamasina tena, dia ianao mila manamasy tena voalohany. Rehefa hiverina Jesosy dia tsy hijery titre izy, tsy hijery dénomination izy, tsy mijery hoe inona no nampiasany ianao teto ambony tany, fa ny zavatra tiany hita dia zao: en communion amin'ny venao. Feno ve ny fepetrany union? Manapa-hevitra dia zao: fa amin'ny farany tsy maintsy ho tsarainy ianao, ary ho avy Jesosy. Tsy hoe miandry ny fiovanao izy vao avy, fa ho avy tapoka izy. Ny olona rehetra lasa, fa tsika tsy ho tavelo zany koa, fa lasa miaraka amin'ny olona rehetra. Tsy sanatria le micro-nao volamena dia le micro tsy foinao. Raha miala eto dia hoentiko miaraka amiko ty micro ty, fa miara-mijanona nareo sy micro zay tianao zany, ohatra ka izay. Ninona zany zavatra mitrangy eto an-tany, aza voafatotra eto zany. Dio foana ny fonao ny fotoana rehetra. Miangavy ianao. Maro no aneso anao. Mety hiteny ny olona hoe tena adaly ianao. Ianao miajaka manaitra amin'ny manodidina, kanefa sanatria vava raha ianao ndray tsy miomana, tena tadidio fa ratsy be ny fiafaran'izany. Aza manao ohatra ny rôle amin'ny mpanera. Rehefa makany amin'ny garotiera ianao dia tonga ny mpanera. Izy ny hitanao voalohany dia izy miteny: ty tôbily ty dokafany etra amin'ilay tôbily. Tonga ny atoerana mbola tsy accidenté mihitsy tena indray mandeha, ary ny chauffeur mitondra an'ity tena mbola tsy nisy fotoana nananina, fa ndao video be dia ty andehanana. Vita mandresy lahatra ankilina zay tonga eo ho any amin'izay destination, tian'le fiara hitondrana azy. Fa ny zavatra mahavariana, rehefa feno le fiara dia mitodika ianao, ary nakaiza le nisitona niditra tato tsy hitanao izy, fa ka izy nijanony ery fa napiditra fotsiny. Beba, aza velo verimaina ny fanoloran-tenanao hatramin'izay. Manompo be, manao asan'Andriamanitra be, ny ambony indrindra dia ny famonjena ny ainao. Maniraka anao anompo be, sy anao ny asan'Andriamanitra be. Rehefa mandrakizay anao anatinao dia tsy ho faux pasteur mandrakizay anao, ho faux serviteur de na mpanompon'Andriamanitra sandoka mandrakizay. Aza dino fa ny azonanao mpanompo tena izy hatramin'ny farany, tena lanja omenao mandrakizay ao anatinao. Aoka ho ny tena fiainana no mampijoro antsika. Mirakla izy foana, prodige na ny famantarana izy foana, ny fitahin'Andriamanitra izy foana, ny fanasitranana izy foana. Fa teteny aminao eto ihany reny, fa ny tena essentiel na zava-dehibe sarobe do Jesosy, ry mpanompo tsara sady mahatoky, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ho an'ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay ane, ny voninahitra izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra, azy ankehitriny, ary azy mandrakizay. Ndao ity tanana mafo an'Andriamanitra, asiorakoraka mafo an' Jesosy, asio tia tanana mafo amin'ny papakate. Alleluia. Aza dino fotoana antsika rapitso ao anatin'ny sekoly ny communion union. Nisy teny rapitso omeny tompondray, tena mbola tsy reny sofinao, fa teny ampitsory sy ampahery ianao. Mety tena mafiorina ny fototsiny atao hoe union miaraka amin'Andriamanitra, fa ataovy azo antoka fa olona tena feno etaetan'Andriamanitra ianao. Aza misy miala fa anao filazantsika dia aorinan'izay dia iverintsika hiara hivavaka amarana ny fotoana ihany koa. Halleluja. Mamy ny tenin'Andriamanitra, mamy. Ataovy azo atao mamy eo am-pihinanana azy fotsiny, fa ataovy mamy
eo mifankatoava sy mifahatanterana azy koa. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka tsy ho piainy fotsiny antsika fa aoka ho paka-toy ny teny. Amen. Mandra-pahavitan'ny fanatitra dia filazana vitsivitsy. Mitohy ny fotoanantsika rapitso ohatry ny mahazatra isaky ny asabotsy amin'ny valo sasany eny amin'ny bypass eny amin'ny centre hvkl ny fotoanantsika manomboka amin'ny valo sasany dia azadino fa misy ny fandraisana fanasan'ny tompo dia anasana antsika rehetra tsy hakanavaka ampitiavana mba ho tonga eny rapitso. Ny alahady dia misy ny selula vondrombavaka samihafa manatona ny reny mpanompon'Andriamanitra samihafa rentsika dia manontany hoe aiza ho aiza moa zao fa zay arino mipetraka dia aiza ny metimety aminay, aiza ny akaikikaiky anay aza misalasala. Fa misy ny fotoana alahady maraina, misy koa ny alahady hariva eny amin'ny vondrombavaka samihafa. Ny alatsinainy dia mitohy ny sekoly samihafa satria tsika natsoina ho mpianatra ny tompo dia tsy maintsy mianatra dia mamonjy sekoly. Ny alatsinainy sekoly famahana olana, indrindrindrindra fa olana ara-panany tena resahanao. Ny talata dia sekoly fanasitranana, ary ny alarobia zao dia sekoly tokantrano no atrehantsika ampifaliana sy ampitiavana be. Dia anasanantsika rehetra ihany koa zany ny sekoly eny amin'ny deuxième étage super U Analakely manomboka amin'ny 7 maraina dia efa eo tsika dia mamarana no any amin'ny valo sasany ihany alohan'ny andehanana mianatra na andehanana miasa na andehanana manatanteraka ny adidy zay mandrayntsika mandritra ny tontolo andro. Anasanantsika mpitiavana daholo zany fotoana rehetra zany. Azadino fa misy ny onjam-peo 90 teboka valo 90.8 dia manasanao koa iaino jereo ahodiny kely rehefa le anaty tôbila na any trano dia ataovy tonga eo amin'le onjam-peo 90 teboka valo fa misy teny zay tenen'ny pasteur teo misy hoe teny manafak'izay isaky ny adiny ray dia misy koa ny toriteny lavalava intelo isan'andro ao anatin'ny rehefa meno an'io ianao maraina ny atoandro dia amin'ny hariva dia samotahiny ianao ary apirisihana ihany koa mba anaraka ny onjam-peo antsika ny fotoana, ny akabetsahan'ny fotoana rehetra zay rahantsika dia mandeha en direct ao amin'ny hvkl-mission event ao amin'ny page Facebook anasanantsika ihany koa any amin'ny YouTube ihany koa misy ny hvkl-mission afaka mahita, afaka miverina miaino ny toritentsika, verina manaraka ny fotoana raha tsy naraka direct dia afaka miverina mijery an'ireny fotoana iarahantsika eto reny miaraka amin'ny Jesosy. Amin'ny herin'ny anio toy izao dia efa ara-baina sahatsika satria fetim-pirenena io azadino ny vavaka ho an'ny firenentsika fa za manokana mahita hoe manomboka ohatran'ny misy fiovany zany ho na dia za manokana zao tsy tena mpivavaka ho an'ny firenena fa tao ao tena resen'ny mpanompon'Andriamanitra samihafa lahatra hoe mivavaha ho an'ny firenenao dia ohatra manomboka mahita fiovany zany mba fijoroana hijoroko manokana izay dia samy miarabantsika sahady tratran'ny fetim-pirenena 26 juin amin'ny herin'ny anio tsy misy atreto aloha ny fotoana iarahantsika eto satria sarotsarotra maro ny fety sy ny fankalazana, sarotsarotra ny fodiana sy ny fitaterana dia atreto aloha dia foana ny fotoanantsika eto amin'ny tranom-bokon'olona Analakely amin'ny herin'ny anio. Zay ny filazana samihafa ndaotsika tehaka mafy be eo an' Jesosy sady hitsangana ihany tsika hivavaka noho ny amin'ny fanatitra zay nataontsika androany noho ny amin'ny teny zay niraisitsika atsangan'ny tananao afoafoay any amin'ny tompontsika makasitra azy, makalaza azy, misaora azy. Ray masina tsara indrindra aminaran'i Jesosy makasitraka tompo malala fa nitominao teto zahay, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fiderana afaka nataonay, ninonina nataonay Jesosy dia ho voninahitra ao. Misaotra tompo makasitraka fa afaka nanatanteraka nanomeze mba vitanay zay tamin'ny fanatitra. Misaotra koa raha ohatra misy aminay tompo tsy afaka nanatanteraka an'izany, ta io manokana mba afaka anao an'izany amin'ny fitiavana sy amin'ny kahalalahana anatin'ny
vavony tahiny tsirairay avy tompo malara ary taio koa ny asa zay antsoroanay tompo malay tonivy ny asa fanompona manambara ny filazantsananao marina ary manambara ny fampianarana tsy misy kilema zany tompo ny tianay ho atao ary tianay iroborobo araka ny sitraponao tompo fa tsy ahitana anay fa tsy hananganana anay any amin'ny hitany mason'ny olona fa zay hitananao Jesosy ho tanteraka mandrakariva ny sitraponao amin'izay ataonay rehetrarehetra amin'ny anara maherin' Jesosy akasitrahanay ianao tompo tianay ianao tompo anao ny voninahitra mandrakizay alleluia amen tehaka mafy be ho an'i Jesosy tsika dia andraindray mpanompon'Andriamanitra alleluia tsara reto Jesosy ataotsika ohatr'izao tanantsika dia teny amintsika sady ataotsika apotsika manontolo any Jesosy any Jesosy nesika ho fanao mitsy any Jesosy any Jesosy any Jesosy mampanaiky ny ao anaty ray manontolo ny momba ny tenim-pahamarinanao sy ny fahatsarana zay rehetra ao anatinay Andriamanitra ka tsy nambolenao dia ongoty hatramin'ny farany zay te hiaina hijoro amin'ny sitraponao satria ny tanjonay eto amin'ity tany fandalovany ity dia tsy amikitra ny mombanay amin'ny zavatra mety loso mandalo Andriamanitra fa ny anao ny sitraponao mandrakizay vavaka raiko amin'ny anaran'i Jesosy no tanteraka ho apody saray avy ny famarinana sy etaeta anao ny sitraponao ary tsisy olona iray zay tonga eto ka ho adinoina amin'ny fotoana iverenanao apakatra ny fiangonana zay sy ny ankonanay manodidina anay no ny famonjenao teitsaoka sy anome voninahitra anao mandrakizay tononika eo fiainanao tanan'Andriamanitra mitsotra hitondra fanasitranana ho an'ny fanahinao ho an'ny ainao ho an'io vatanao eo mandana amin'ny anaran'i Jesosy fa lay Andriamanitra marina zay fa nanao fanekena teo amin'ny fiainanao nandatsaka ny rano famelana ny fahotanao dia Andriamanitra tsy tonga nameloka anao fa tonga hanankana anao Jesosy no anarany izy anie hiasa mahery amin'ny fiainanao eo fiainam-piangonanao eo amin'ny asa mandrarahanao izy ametraka sy amelona ao am-ponao ny afo ny fitiavana azy ahatonga ny fanaovanjironao tsy aisotra fa ho tafatoetra mandram-piaviny hitsenanao azy rehefa iveriny any aminao an-lanitra izy aza manana inona na inona foka ny fivavahana mba mifona sy ny fisaorana noentinareo maneho ny fangatahanareo amin'Andriamanitra dia oka ny fonareo hiaina ao anaty toetro matoko mandrakariva ny fitondrany ny fitantanany tsy hamaritra ny alehibe any heriny sy ny fahatsarany amin'izay obstacle kely mitady hampihemotra nefa lalana tiany isehoana hoe atraiza ny fijoroany fononao sy ny fatokianao azy manana antoka fa lay mifidy sy ny antso anao rehefa dia tiany azy hatramin'ny farany sitrana amin'ny rofonao rehetra mandray sady valim-bavaka zay irimy fonao koa eo anatrehany satria rehefa avy ny ray tamintsika sy mampitoetra ny teniny ao anatsika dia ozy izy angatao zay tianao na inana inona fa omeko anao zany aza manahy na matahotra ny tsy sitraka ny fahatsaran'Andriamanitra zany fa zay tsara ho an'ny rainy dia nataony ho an'ny zanany
mandeana mifatokina fa tsy ho irery mandrakizay ianao. Izy nilaza fomba antsika mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany zao tontolo zao. Mandraisa ary fanasitrana sy fanafahana, mandraisa lalina misokatra, mandraisa vahaolana avy any ambony, mandraisa fanelanelanana avy amin'ny fanampiana, mandraisa ny fandresena vokatry ny fitsanganany teo tamin'ny maty rehefa niaritra ny fahoriana teo amin'ny azo fijaliana izy ka maty teo amin'ny toeranao. Tsy ho raraka mandrakizay zany ianao. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo, mamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka miditra fo aminareo, manandratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana, amin'ny anaran-dray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tenenina eo akaikinao dia fampisara fahasoavantsika. Todika amin'ny olona roa sy telo fotsiny. Tsarovy mandrakariva hoe fa eo amin'ny fiainanao foany Jesosy. Manatombony ianao hoe satria ao anatinao izy. Mandehana mody miaraka amin'ny fanatrehana. Fa ny fisiny eo amin'ny fiainanao hoe dia mihoatra lavitra noho ny fisinao. Dia inona ny zaraintsika? Fa fahasoavan'Andriamanitra no mato izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mato izao anareo. Amen. Mialatsino amin'ny vavolombelona androany fa raha pitso mijoro vavolombelona isika noho ny amin'ny fotoana mialina. Samy ho tain'Andriamanitra daholo. Veloma tompoko.